fifaliana no hiarabanantsika rehetra riavana malala tratry ny taona vaovao 2024 ny fiadanantompany eo amintsika rehetra amin'ity taona vaovao ity. Nivalona ny taona 2024 miditra ny taona vaovao tsika 2024 inona zavatra niseho tamin'ny taona lasa ary inona zavatra iseho amin'ity taona vaovao ity. Samanana ny olazaina ny tsiraray avy fandeha ny ten'Andriamanitra no horaisitsika zay andraisantsika afatra manokana ho amin'ity taona vaovao zay diavintsika ity. Izao voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Luka 1:20. Luka 1:20 dia hovakitsika ny andininy 9:20. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Ozy izy. Ary vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra ka sandrato ny loanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Betsaka tokoa zavatra niseho nandritra ny taona lasa iny. Ary mety mbola mihoatra noho izany aza no iseho amin'ity taona vaovao 2024 ity. Manoloana izany toejavatra izany dia matahotra, mitebiteby, miaya, mety kivy mihitsy aza manoloana zavatra iseho hoe inona indray zavatra iseho. Kanefa ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika manao hoe rehefa miandoha izany zavatra izany, rehefa miseho izany zavatra izany dia miandrandra ka sandrato ny loanareo. Aza mitanondrika fa miandrandra dia sandrato ny loanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ry havana malahy, teny fikasana zay omeny tompo atsika izany amin'ity taona vaovao ity. Manakaiky ny fanavotana atsika. Mampanantena fanavotana ho anao Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity. Ary na dia tsy fantatrao zany zavatra iseho ohatran'ny ampatahotra dia raiso io ten'Andriamanitra io fa manakaiky ny fanavotana anao. Any amin'ny Petera dia milaza izy hoe Petera 1:7 dia milaza hoe efa tombotra ny farany zavatra rehetra izy. Izany tokoa ny zavatra miseho. Atombotra tokoa ny farany zavatra rehetra. Kanefa raha tombotra ny farany zavatra rehetra, misy fanantenana ve amin'ity taona vaovao ity? Manana fanantenana ve isika amin'ity taona vaovao 2024 ity? Ny ten'Andriamanitra no andeha horaisika. Petera 2:7 dia hovakitsika ny andininy 7:20. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Petera 2:7 dia ny andininy 7:20. Dia ozy izy. Kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Ry havana malahy, izany tokoa no afatra zay omeny tompo atsika amin'ity taona vaovao ity. Fanantenana, manakaiky ny fanavotana atsika. Fanantenana ny amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Isika dia manantena izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany. Koa inona raha tokony atao? Tsy fantatrao ny ampitso. Fa inona zavatra tokony atao amin'izao taona vaovao izao? Na ao atokantrano zany, na ao anivon'ny fiarahamonina zany, na ao anivon'ny tontolo izay iainana sy misy atsika. Inona ary ny tokony ataon'ny tsiraray avy amin'izao taona vaovao izao? Dia miteny amintsika indray ny ten'Andriamanitra. Petera 1 no andeha hovakitsika 2:4. Dia zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Petera 1:4 ny andininy 7 sy ny 9. Dia ozy izy. Fa tombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Engane ka mba ho taona zay tena iainana amin'ny fivavahana izany taona izany. Taona zay tena ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Manoloana ny toejavatra rehetra. Raha tombotra ny farany zavatra rehetra dia tena ho taona zay hanaovantsika fanandramana amin'ny fivavahana miaraka amin'Andriamanitra ity taona
2024 eo amin'ny 15 dia hozy izy hoe ary mihoatra no zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Mihoatra no zavatra rehetra mifankatiava tsara. Zany ainko no afatra zay omeny tompo anao amin'izao taona vaovao izao, mba ho taona hiainana ao anatin'izany fifankatiavana izany. Fifankatiavana ao anivon'ny ankonana, fifankatiavana ao anivon'ny fiangonana, fifankatiavana ao anivon'ny mpiaramonina, mba ho taona zay anjakan'ny fitiavana ho an'ny tsirairay avy ane ity taona 2024 ity. Ny fanirena ao atsika ary dia ho taona handraisantsika fanavotana avy amin'i Jesosy ity taona ity. Ho taona hiainantsika ao zany fifankatiavana izany, ary indrindra ho taona zay hananantsika fanantenana ny amin'ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao. Raha taona feno fiadanana, feno fahasambarana, feno fifaliana, feno famonjena, ho taona fanavotana, ho taona fifaliana, fitiavana, ary ho taona fanantenana ao atsika tsiraray avy. Andriamanitra ne hitantsika rehetra. Amen.